Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, satranao dia misatranao amin'ny fonay tokoa izahay fa lalina dia lalina tokoa ny famindram-ponao sy ny fitiavanao anay. Raha mbola nomenao ity takariva ity indray izahay, azoanay mieno ny fampianarana, azoanay manatrika ny asa fanompoana izay atrehinay amin'ny fiangonana. Makasitraka anao izahay ny amin'ny tondranao reto mpanomponao avy lavitra amin'ity toerana ity, izay tsapanay fa toerana miavaka amin'ny toerana rehetra, fa naneho anao ny asa mahagaga izay efa fantatra izao tontolo izao aza. Ary mananteny izahay fa mbola anao fahagagana sy anova ny fiainana lan-dava ifanaraka amin'ny toe-panahy araka anao. Dia manantena ny tenenanao aminay siray avy Jesosy amin'io ity, indrindra ny hanomezanao famelan-keloka ho anay, fa tsy mendrika izahay na dia antsoinao azy hanatanteraka ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no anakinanay izany vavaka izany, izany teninao izay hotorinay eto, mba ho tanjaky ny finoanay koa. Misaotra Jesosy tomponay io. Amen. Ny voalohany ry havana dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika tafahaona eto, ary izahay moa eto toerana dia azo lazaina fa mangingina ihany isan'andro isan'andro, fa no Jesosy izay fanorenany ty toby ity no hery sy toky ho anay. Fa raha tonga isika voro marobe zao dia akory ny hafaliana, ary ny tavan'ny rahalahy mandrangitra ny tavan'ny rahalahy, ka dia feno hery fa Jesosy no mitaona antsika eto. Ny ten'Andriamanitra izay nomena amin'ity isa-taona ity dia ny perikopa amin'ny Koritianina faharoa toko faha 1 dia ny andininy voalohany hatramy andininy fahaenina. Koritianina faharoa toko faha 1 andininy voalohany hatramy andininy fahaenina, manao hoe aminaran'i Jesosy: engane mba andefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo, fa ny fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no mahasari-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ilay lehilahy iray ianareo, mba hatolotra tahaka ny virusine madio ho an'i Kristy. Fa matahotra fandrao ny sainareo sy mba hiala amin'ny fahisim-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy, tahaka ny namitany minarana aneva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay sy nitorinay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazasara hafa izay sy noraisinareo, hay tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalasakay noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo, fa na dia olona sy nampianarina izany aho amin'ny fahalalana, fa na tamin'ny zavatra rehetra, fa na dia olona sy nampianarina lahateny azy aho, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana, fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina ty amin'ny olona rehetra, izany ahasoanareo. Amen. Raha namitina izao ten'Andriamanitra izao aho, dia izao no voalaza makasika ny fampianarana, makasika ny arofanina momba ny fampitandremana ny Koritianina, mba tsy ho avilivily ny fampianarana sandoka izay hita fa tena nahazo laka tamin'ity fiangonana tany Korinto ity. Zaho dia namoaka izao teny izao mba hampazava azy kokoa, izay miendrika hafatra ho antsika eto ankehitriny.
satria hatramin'izay ny tomboan'izay dia mahakasika ny fitarian-teny ny kortianina voalohany ary mahakasikasika ny toe-panahy momba an'Andriamanitra, toe-panahy ny Paoly apôstôly, izay olony zatoly zao fahiny kanefa novany Jesosy ho tonga kristianina. Fa amin'ity ten'Andriamanitra zay anjaratsika eto ity kosa dia mahakasika fitondram-piangonana no horesahana eto. Mahakasika fitondram-piangonana no horesahana eto. Dia fitondram-piangonana tsy tsotsotra fa fitondram-piangonana tena sarotra zay natreny Paoly apôstôly eto amin'ny fitorian'ny filazarantsara, amin'ny maha evangelista azy, amin'ny maha apôstôly ny zetlisa azy, ny sedra sarotra be izy eto. Io no ho azavany eto ankehitriny ka hoy zaho eto amintsika zay miendrika hafatra hoe tandreminy manenjika ny olom-bao fidin'Andriamanitra, tandreminy manevateva mpanompon'Andriamanitra ankehitriny pastora ma zany. Hita zany eto amin'ny ten'Andriamanitra ity any eo, tandreminy mamingavinga ny mpitondra fivavahana, aza say manohitohitra ny olo mbo ohitr'Andriamanitra mitory ny filazantsara. Paoly apôstôly akory ny asarany tongotra nefa izany no sakasakanana. Aza malaky mandray fanahy hafa zay sy notoriany Paoly apôstôly. Io no afatra raha avohitra amin'ny hoe fampitandremana mba tsy ho avilivily ny fampianarana sandoka na olona sandoka ny kortianina faharoa, ny kristianina amin'ity bokin'ny kortianina faharoa ity. Mba hampazavazava ny hafatry ny ten'Andriamanitra dia andeha ho resansika fohifohy ny fitarian-teny'ny bokin'ny kortianina. Misy izao ten'Andriamanitra amin'ity fiangonana tato Korinto ity. Dia Titosy no nampitondraina ny epistily, ary ao anatin'izany maha epistily efatra azy voalazako teo ny roa anelanelany dia very. Izay lazaina hoe epistily ny ranomaso, satria tamin'ny alahelo nanoratany Paoly an'ireny epistily anankiroa zay tsy hita very fa tamin'ny ranomaso be. Ny antony dia ny kortianina zay nandray ny fifoazana, nandray ny ten'Andriamanitra dia naviliviliny mpampianatra sandoka ireo olona misandosandoka ho apôstôly manohitohitra ny asa misiona zay nataon'ny Paoly apôstôly. Ka dia ity epistily kortianina faharoa ity no tokony kortianina fahaefatra azy raha no tokony izy. Ilazana an'izany dia efa nisy ranomaso tao, fa amin'izao zany dia no ny famangeny nataony Titosy nanelanelana mitondra ny hafatra dia ny havana ihany, ny bebaka ihany ny kortianina ny kristianina amin'ny kortianina faharoa. Ka dia amin'ity kortianina faharoa ity no ny loaran'ny Paoly apôstôly ny ao am-pony, satria ny foto-kevitry nyity kortianina faharoa ity dia mahakasiky ny fiarovan-tenany Paoly apôstôly fa tena anisan'ny apôstôly koa izy. Efa nambarany mpanompon'Andriamanitra maro fa apôstôly fahatelo amby folo azy raha ny tena izy. Dia io no ambara amin'ny fitarian-teny diny amin'ny voalohany, ary mbola ito ihany fitarian-teny mahakasika an'izany. Ka dia mialasiny fa io dia miroapolo da mety motrotra kely ity androany fa maro loatra no resahana aminazy, kanefa miezaka ihany raha tratra da tratra izy. Ary zahay mampianatra fa io 5 minitra io ny toriteny tokony ho azo atao, fa tena izany no antondresika nyity ary misy arena be raha hiatrika fanompoana ao amin'ny fitandremana, fanompoan'ny pastora, fanoanana agnasan'ny pastora, da andao fa ahianao hafatra avy amin'ity ten'Andriamanitra ity tokoa isika. Misy teny manaitra ato hoe
engany e ka andefitra amiko amin'ny hadalana kely ianareo. Adala ve inona adala zany ny zavatra manipity inona adalana nataon'ny Paoly apôstôly amin'ny fitorian'ny filazantsara manerana any Asia Minera sy faritra Akaia rehetra inona no adalana fa ity kortianina epistily kortianina faharoa ity dia azo lazaina tena epistily sarodraisina ary toa ohatra ny sosotra na delira i Paoly apôstôly manazava ny tenany amin'ireo kortiana rehefa tena anisany apôstôly izy. Eo anatran'izany dia misy ady-panahy aho ary zany moa raha enjena olombo ofitran'Andriamanitra na isika rehetra na olombo fidin'Andriamanitra raha faenjena dia misy ady-panahy aho ary zany mahatonga azo tena ho sarotra ny teniny ato misy ohatra ny filozofika ny teniny ato sarodraisina dia ambara fa teny ambadika milaza fa sy adala velively izy ndao ndeha izy zeresika moa averiny any amin'ny andininy fahinambifolo hoy izy hazo fizaliana zay no nandalovany azaho sy mahazaka ty lalagna nandalovany Paoly apôstôly ity mba mamaky anareo rehefa avy atrano agny amin'ny ty toko faharaiky ambin'ny folo ty any nanehoany fa tena anisany apôstôly koa miaritra ny sarotra rehetra amin'ny fampelezana ny filazantsara dia dao moa somary mba tanosago amintsika fa tena anisany tena olo apôstôly tokoa izy. Dininy fa 13 mpanompo Kristy va izy teny toy ny versaina ao mihoatra noho izy ao amin'ny fisasarana manatombo amin'ny tranomaizina matetika kokoa amin'ny kapoka be fa izay tsy izy amin'ny fahafatesana matetika indimy aho no nikapohiny jiosy 9 lasaka iray avy eo eky aza raha io dinina indimy nikapohiny jiosy 9 lasaka iray avy ato fois 5 ny 9 voakapokapoka tena mafy zay nandalovany ndao sika fa ito ihany sika ary zany ihany fa vakisambo nandeha matetika vakisambo intelo nokapohina amin'ny hazo aho indray maka notoram-bato intelo vakisambo ary nandeha matetika aho saiky nahita loza tamin'ny ony saiky nahita loza tamin'ny jolay saiky nahita loza tamin'ny topotany saiky nahita loza tamin'ny jetilisa saiky nahita loza tamin'ny tanàna saiky nahita loza tamin'ny tany anefitra saiky nahita loza amin'ny ranomasina sy ireo lehilahy sandoka rehetra tamin'ny fisasarana sy ny fikalazanaina sy fahitatory matetika tamin'ny hanoanina sy ny etaeta tamin'ny fifadiakanina matetika tamin'ny aseka sy ny fitanjana afa-sy reo dia mbola ao koa ny fiahian'ny fiangonana zay efa nitorian'ny filazantsara dia miezaka izy arak'izany dia sy resaka hadalana manao akory fa endrika ady-panahy noho ny fanenjehana zay mahazo azy. Ny kortianina faharoa ity ny etapany voalohany ny faneva moa zay hita mba tena mifaneva satria ireo fahavaliny Paoly apôstôly ireo mpanonoitra ny Paoly apôstôly ny faneva dia hoe tsy misy mahay manao fanorenana afa-sy zay natao dia Jesosy Kristy. Ireo tena mahay manao fanorenana hafa ireo mpanonoitra ireo fanorenana hafa sy nataony Jesosy ahoana ma sy nataony Jesosy anazy. Paoly apôstôly dia tena nahita maso Jesosy misy no nifidy azy kanefa mbola mahita raha miteritsika ataony daholo ny fanaresany rehetra mba sy hanekeny fiangonana any
Paoly apôstôly dia lazay na hatramin'ny epistily azy ny epistily nozy mipopoka fa tany nefa izy olo kanosa zay magnanarany Paoly Petit osa dia ireo faniratsena maro samihafa ireo no miteraka adevitra adisaina ka mahatonga ny tsara draisina raha mijery ity epistily ity isika ka misy zavatra maromaro zay natonga any Paoly apôstôly zay natonga azy ho natao hoe adala. Misy zavatra maromaro napangana azy dia napangana izy fa izy dia tena misy mandeha araka ny nofo izy mandeha araka ny nofo i Paoly apôstôly araka ny fanenjeny reto mpanendrikendrika mpanakasakana ny fitoriana filazantsara dia ao reo ty moa dia mbola toy ny ady zay tamin'ny korotianina voalohany ny fizarazarana ny fiangonana mbola toy ny problema tany Galatia araka ny voavaky teo ka nahatonga ny Paoly sotra ka tena nanozona misy zay mitory filazantsara fa aoka voaozony izy dia mbola toy ny zany izy ity satria ny Galatiana no voalohany dia zaho navaliny satria misy zavatra maromaro napangana ny Paoly ka tonga everindreo toy ny adala dia voalohany izy ny efa nivolaza teo napangana mandeha araka ny nofo izy valiny Paoly apôstôly zany amin'ny andininy fahatelo amin'ny toko fahafolo fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia sy mba miady araka ny nofo fa sy avy amin'ny nofo ny fiedian'ny tafokay fa mahery amin'Andriamanitra ndrava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay asangana nohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy ary vonina maly ny tsy fanarana rehetra izay izahay rehefa tanteraka ny fanarahana io no anisany anankiray nampangana zareo mandeha araka ny nofo satria izy olombelona ihany dia mitady manao zay maneho ny talentany mitady fivelomana dia olona mandeha araka ny nofo faharoa noverna ho lehilahy farany zay kanosa io mafa voalaza kotreo zay ka dia voalaza fa lazay no mirefidrefitra tahaka ny varatra zany ny epistily ny raha vakina hoy ny fanaratsiany reto olona reto fa rehefa ny fanatrehany kosa dia malemy sady sinosinona sisy ilanazy rehefa mahita anazy satria olo klemaina sosotra izy dia Apôlôsy zany tena olo tena jiosy kristianina tsara fisanganana sy mahay mandahateny iola zany hoe na dia sy manana fahalalana fandaharatena zaho dia nampiasa ny fahalalako ihany mba hahazo anareo fa aza iregnana aza sinosoniavina gnambadiky ny zany dia tsy vitan'izay fa noevern'izy ireo koa fa mitondra tena tsy mendrika ny apôstôly izy ka manaiky hotohanany fiangonana kanefa vola azo fiangonana zay fanohanany Paoly apôstôly fangatahany amin'ny fiangonana tany Makedonia dia ny anohanana fiangonana Jodia any Jerosalema dia arasy ny reto mpanohitohitra sy mpanakasakana ny fitoriana filazantsara reto hohanina avoko io vola io hohanina ampiasaina amin'ny fiaignany ka dia ambarany Paoly apôstôly fa na dia eo reo tena toy ny misy delira izy no manazavany zany fa sy mahavakitratra anareo ny fanorako tena amin'Andriamanitra hoe Paoly apôstôly dia fa na dia eo aza zany amin'ny andininy fahavalo na dia milefitra aminareo na dia sy manery anareo dia rehefa niverinareo rahalahy ireo Sira Titusy nomeny ahy zay nilaiko
zareo ny andininy fahasivy amin'ny toko faraiky ambin'ny folo ity ary mbola ezaka tsy avakitratranaireo ezaka tsy anery anareo fa hanao zay ka mampalahelo olona zay raha nandinika teo dia zany hazo fizaliana zay taony mpitony ny filazany tsara mpanompon'Andriamanitra na dia miezaka amin'ny heriny rehetra dia misy ihany koa manao sakasakana Paoly apôstôly ve hoeverina an'izany izy nolazainy mpitolo teny hoe fa nataony taimboraka ny zavatrehetra mba azony Kristy ka mbola ary noheveriny ireo koa fa sy mba ireo apôstôly sanisan'ny apôstôly roambin'ny folo izy sandoka io sy mahazo lalana hitory filazana tsara io sy azo manao gn'asany apôstôly io hoe reto olona zay mpanonohitra azy reto zany fahasarotany ny fitondrany ny fiangonana sy ny fampelezany ny filazana tsara fahery dia mbola nilazainy koa fa mandeha araka nofo izy mandeha araka aranofo fa sy araka nofo tary fa aranofo ka ao minevitra any Paoly ho fideratena priarea ho pitia vola sy ny sisa zany avokoa dia hoy amin'ny andininy fa 3 ireo olona mpanonotra ireo dia ireo motsiny mpiapanga mpanompon'ny Kristy niseho toy ny mpanompon'Andriamanitra kanefa toy ny anjely mazava ndao direntsika ny andininy fa amin'ny ty toko ity fa niseho amin'ny andininy faefadrefolo ary tsy magaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava koa dia zavatra lehibe sy dia zavatra lehibe tsy akory ny mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana nefa ny farany dia ho araka ny asany ihany miseho ho marina miseho ho manam-pahalalana kokoa miseho ho voanso kokoa io atao hoe manao fanorenana hafa manongoa ety manongoa be ny tongotra zay ny tegna netana ary tena mampieritreritra atao hoe afatarana fa tena pastora marina olo dia izy vita ordinationa na dia vita ordinationa ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola lazainy tsy izy io tahaka ny problème kortianina reto mpampianatra sandoka reto tamin'izay fotoagna zay mbola misy koa amin'ny fiangonana ankehitriny naraka an'izany dia ireo noho ny ampangana azy ka ilazana azy hoe adala da alefero ihany izy misy dika teny tena magnazava anazy tsara kanefa nadiao zany ny fikendren'ny Paoly apôstôly any reto kortianina reto dia toy ny virgine hiatrika ny fofombadiny dia tsy zany toy Kristy zany ny fikendren'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny andininy amin'ny toko 12 amin'ny ty kortianina faharoa ihany koa dia ambara ny fikendreny zaho sy mikompte na olanina olanina mba soanareo hoy Paoly apôstôly fikendren'ny Paoly apôstôly amin'ny olony ka sary-piaro am'zany izy sary-piaro mba ahatonga ny olona ho tena ao anatin'ny fahadiovana tanteraka amin'ny fiverenan'i Kristy zay fofombadin'ny kristiana tsara ny fikendren'ny Paoly apôstôly nefa korotagniny sasany avilivily sasany mampalahelo ny zava-nisy tahaka amin'izay fotoana zay ireo zavatra ireo no olana zay mitranga amin'ity tenin'Andriamanitra zay anjaratsika eto ankehitriny ity zaho zany hoe akoatriny dia mandray afanahafa ary misy amin'ireny mpitarika fivavahana regny amin'ny andininy fa 3 amin'ny ty toko 12 ity dia ahitana fa tena manana lolo-po tena miletika mifony manontolo ny fahankalanan'ny Paoly apôstôly mba hisongadinana izy ihany no apôstôly ka atao
atao ny fomba rehetra tsy misy fisalasalana mihitsy mba ahatonga azo tena ketraka amin'ny hafanampo amin'izao fiantsona azy itory ny mpilalasara zao itondra ny fiangonana zao. Ry mpivory isa-taona karamalaza zaina tonga eto amin'ny toerana ity dia raha nandinika an'ity aho dia sy tokony sao dia sy tonga zay ny tokony ampitana an'ity ten'Andriamanitra ity fa izay sika tonga eto ity dia olo tena manaza ray aman-dreny, manaza mpitondra mpivavaly, te hampitatra ny fiazany tsara kanefa ihany koa entin' Jesosy avao koa, entin' Jesosy eto avao koa isika misy ihany koa mila ampianarina eto mba sy ovaova amin'izay efa fandorenana mafy nataon' Jesosy ireo olom-boanso ireo amin'ny fitandriamana misy anao tsirairay todio misy anao tsirairay so da tahaka reto koritianina sasasasany mpampianatra sandoka sasasasany tany kority reto koa ka miezaka manohitra ny mpanompon'Andriamanitra mba sy nahisongadina anao hampirere anao. Tenin'ny Paoly apôstôly tena amin'ity hoe ndininy fahadimy amin'ny toko fahadimy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra raha nijery dika tena ino ty zavatra avo rehetra kaiky izyko le avonavona le mihevitra mihoatra zay tokony heverina ny io hoe manao fanorenana hafa dia itsika ny mieritreritra fa sahazantsika ihany koa hite mieritrareta so dia tahaka an'ireo valam-pandry mpanonohitra ny Paoly apôstôly amin'ny fampitariny ny filazantsara ireo koa ianao amin'ny toerana misy anao na dia fifoazana azy nao no mandinika fa tonga eto karamalaza hanamboarana anao eto. Misy fampianarana amin'ny mama nataony mama vilava zay satria mba nanavo fikaroana ihany aho moa na dia eto zanaketo dia maizina botry ny tsiro fa nanidinika natao taminy nahita ny fahasoavana dia harembe amin'ity ray aman-dreny ity dia nakataka sotrany dia hita nahazo nanao fikaroana zao ny zavatra navatibadiko hoe seroa satria rehefa manao fikaroana dia manao questionnaire be dia be raha ity ten'Andriamanitra ity no sarovako reo koritianinareo dia nampianarin'ny Paoly nitariny mba ino an Jesosy fa izy rery any no lalina sy fahamrenara fiaina sisy no makany amin'ny ray hafa sy amin'ny lalina dia nivadibadika niova nihaino feo hafa fanahy hafa dia misy zavatra dimy tiako resahana na sokatoavana dimy tiako resahana eny aza eny raha ny ray aman-dreny eto no horesahana dia tsara horesahantsika mba ahafahantsika hoe miezaka azy miala tsiny fa mankokoa kely miala tsiny fa tsy maintsy horesahana izy ity izao ny zavatra mahakasika ny toe-po zay nananany mahakasika ny fiangonana zao ny zavatra tena tsy adiniko mandraky tento rehefa miamaro izy moa misokatra amin'olo rehetra sokatra amin'olo rehetra izy ka raha ireo zanany amin'ny fiangonana hafa efa mba mary anto zanaka toa mama zay naninda sy mba manao mivadika fiangonana azy fotognana hoy ny teniny amin'ny fanadidena navadibadika imbetsaka izao loteranina mandrapahafatika ao anaka loteranina mandrapahafatika ao anaka raha ndinina io tsy hoe marina zato sanjato ny loteranina fa io ny tezanana azy io nandraisan'ny fifoazana io ny nahitany an Jesosy ka dia tazona sy miova tsy manao fanorenana hafa fa dia zay nandraisany an Jesosy manatona sesakanany dia maro ny tamana
Faharoa, ahoana mama mandron'ireo ray aman-dreny pastora reo dia zao nanatao anadahiko reo raiko reo amin'ny fitena ity analahiny amin'ny ray ny pastora zay ary manao fitezapatra makany vangain-drano jusqu'à Fort-dauphin sy rehetrarehetra jusqu'à Mananjary agny Antsirabe mivatana amin'ny pastora izy ary miresaka amin'ny ramatoa koa zavatra mahavarena akoatra ny manaraka ny rafitra rehetra makasika amin'ny asa pastoraly ny sako ty mba tonga antsika hoe rehefa izao ny an'Jesosy Jesosy ahy aoka hay toetra amin'izany fa sisalovana tsy hainao zay ny fitianan Jesosy ny hafa ka tonga anao anakasakana anao zao ny tokony hitory ny filazantsara apitatra an'izany amin'ny herinao rehetra dia izao amin'ny asa pastoraly mahapastora mazy ireo ny théologianina vehivavy reo sy pastora eo fa théologianina iresanay ao koa zany dia zao tsy misalovana ny asa pastora mihitsy natao izy ve mba nanagneritretra izara sakramenta anao ba tsy manao an'izany mihitsy izy ireo zay akaiky azy kokoa io mahamanoko anazy ary tsy mbola nampandray an'izany mihitsy izy olo tsotra laika mahalagny toerana olo tena mifandray amin'ny Jesosy ary ty koa anankiray tsy milaza zay zavatra sy nampanaovin' Jesosy azy izy zay nampanaovin' Jesosy azy zany nolazainy amin'ny zanany rehetra dia mahagaga ny sasany tena amandafa tsy hitako nataoko fa dafa milefitra maharary ao fa mioatra noho zay nataony io zany hoe manafandrenana hafa ka dia samia mba mieritreritra fa raha hanovy ny fivoazana hanovy ny ten'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity dia menara amin'ny ray aman-dreny fa tena alazaina nahitry tena amin'izany izy tsy manevateva pastora variana be aho tsy manevateva pastora tsy mamingavika natahaka nataony reto kortianina reto zay tena efa tena fa sempotra paoly apôstoly mba raha mijery ity epistily ity sika sempotra be izy kanefa no nyheriny fanay masina ao taminy dia narovany any maapôstoly azy fa mahamany lava riavana tsara ianarasika koa isika eto manovo fa iaina amin'izany ao amin'ny fiangonana misy antsika sy manevateva ray aman-dre inona makaiky ny tombotsoanao ahitanao lanitra ve zany raha ohatra hoe io ray aman-drenanao fabaraka inona dia ao ny fahalemena ampahendrena nany mama araka zay no adidina za ma zanaka abidinika matetika dia samy mahateny fikasana aby fa sy zanaka nitezaina tao amin'ny lakozibe tsara soanetsy fa tena nisany mivavaka mandohalika ka tena miovitra ny tsipokony mivavaka ny ray aman-dreny mba nanao an'izany be tsika amin'ny pastora tsika amin'ny ray aman-dreny mpifoazana misy antsika raha tonga eto amin'ity toerana ity farany dia manara-drafitra izy ary tena zay fandamignan'ny pastora dia raha ary matetika aza dia fa pastora no ampanaoviny teny fampielezana indray zay mbola tatitiko zay mbola ity tragnony ambadivanaky ity no paraparinay ataoko teo pastora Daniel Jacoba zay taditiko tsara zay igny nampanaoviny ny antony dia tena miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra tokoa izy ka tena mpanetry tena anaovany asa toka fa raha mba miala amin'ny toerana ity sika satria ny problème tao Korinto ity dia tena mielipatrana koa amintsika ny agny dia tena faly ny sasany ranitra misy tena fahavaliny pastora sy ambolo korotana ao amin'ny fiangonana ino ny tombotsoanao amin'izany ry fifoazana zanaky ny fifoazana zay tonga eto amin'ny toerana ity mampianatra anao ny ten'Andriamanitra eto riavana fa ny fikendreny mba iza mba atovy ny eritreritry ny fikendrenay pastora dia ny ahatonga antsika ho virzine madio anatrehan'i Kristy
izy amin'ny pastora no mieritreritra hoe irika indraiko soagny amin'ny fiainana mandrakizay ho very tsy misy ao agnatin'ny mieritreritra ay zany fa mety gn'amboleniny koa no amboleniny zay kotrika an'izany koa no mahatonga anay toy ny nerve tahaka ny bosoleta kehitriny ny tena toavana dia miorena tsara aza miova reto ny teny farany zay oresany eto asa raha fa moatra an'izay fa tena mbola betsaky io fa velasiko am'izay izy zaho hoy ny Hebreo 7:7 manakeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miamina ny fanahinareo arak'izay tokony hataony olona mbola ampamoaina mba hanaovany zany asany zany amin'ny fifaliana fa sy amin'ny fisetroana fa sy asoanareo zany dia ny sasany dia raha tsy misakafo rapasy da io ny fifaliany sy mahasoanao zany iaho la nydiniko tsy mahasoa io dia toy ny hoe voalaviny kapiso manao gnay voalaviny kapiso sy maty fa lava volo na dia mity fiainany ty aza fa tatitiko fony amin'ny fanadidina tao ty pastora anankiray ty zay nanao tournée tany Norvège nanao escale tao aminazy zaho tsy avy tagny amin'ny fikaroana zany nanao escale tao aminazy tagny Saint-Poury agny France dia nivatana amin'ny pastora manao doctorat ity pastora ity da hoe satria nandray anazy izy nandray nio ray aman-dreny io izy dia zao no natao omeny Jesosy anao miary iny rehetra dia zaho ty ve mamado anao io akory aho sy hitery tena mahavariana agnaregnan'io pastora io atovy akamantatra nareo iza io misy koa zay tena nandray azy tokoa nanoana miasa teto dia miasa gn'andafy daholo anareo mianakavy rehetra asa mbola agny izy mandraky teny roany fa zagny tena dia lasa gn'afolo fa Andriamanitra sy mba tsy marina hoy ny Hebreo 4:7 hanadino ny asanareo sy ny fitiavana zay naseonareo ho voninahitry ny anarany raha manompy ny olona masiny anareo sady mbola hanompy zany sy magnadigno zay manao an'izany izy zava-dehibe ny mitondran'ny Jesosy antsika ety hoy ny Tessalonianina 4:5 koa tomera tsara rahalahy azony ny fampianarana natolotra zay nampianarina anareo na tamin'ny teny na tamin'ny preaching ampieritreritra mako dia ny zavatra natolotry pastora io mety tsy pastora tonga miareo fa pastora talohanareo pastora aby mako zany dia raha tao io zany basy ny balany megna anazy koa mbola hitifiry fa mampalahelo ny fampianarana zay nomenan'io olona io fiangonana io kristianina io ihany koa mbola hitifiry mampalahelo tena mampalahelo amba zareo aoka isika eritreritra amin'izy mbola olom-baovao sy mbola mahalala ny fanetretena sy ny fanajana rehefa mahalala amin'izay dia mibotsina contre entiny Jesosy eto ianao riaviny vota zany fampianarany Lutera dia reo zavatra telo reo no andravona ny fototry no tatsika dia ity nofo ity ny reka eto amin'ity fiainany ity ary ny satana zay hita fa izany no manorona ako azy ny ty vatany ity dia io nitaky antsika ka mahatonga raha tsy mahazo zo amin'izany asan'Andriamanitra zany dia anohitra ny mpanompon'Andriamanitra zay le nofo zany amin'ny lafiny maro misandraka amin'ny lafiny maro zany gn'amin'izao tontolo zao ty io ta hoe reka momba zao tontolo zao raha nahazo toerana raha nahazo fahefana raha manana na iarena sy maro samihafa zany ny zavatry matematesy eto amin'ity fiainany ity mba hampitahao moa ny fanoeran'olona mahantra sy ny olo manan-karena hanoray aman-dreny pastora itovy ve tsy mitovy entiny ty aregny tiky izy ka manisakisaka entiny ty voninahitry nyty izy ka manao sinosinona io no manahirana antsika sy azoanao lanitra zany
sy aza hitanao soa zany a fa samy aoka hieritreritra akantiny tena fa ny hatonga antsika hampielindriza tsara ivony matematisasika ary mianara am'izay nataony ray aman-dreny fa tena fampianarana lehibe no natao avitasika azy matitoko fahafolo andiny fahaefapolo hatramin'ny andiny roamby efapolo dia hofaragna anizy ty hofaragna izy ty sao dia itareo lava loatra dia zao izay mandray nareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy izay mandray ny mpaminany satria mpaminany izy pastora zany dia andray ny valim-potian'ny mpaminany ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-potian'ny olona marina ity koa ny zavatra magaga satria olona madinika izahay olona kely izahay simple izahay maloana ny chef de région sy ny ministre dia ary nazovo no manome rano mangatsiaka na eran'ny kaboka ihany aza dia tsarovina zany raha mbola toiziny ty toizy io amandiny faharoamby efapolo zava-dehibe zany ny zany dia samia mba hanana nahitahita mba hapitatra ny ambaindan'ny fanjakan'Andriamanitra fa na nataony ray aman-dreny maro zay nataon'izay pesaka fa vokatry ny aby sika rehetra ty ary aza mba mety aza mba saisay manohitra mpanompon'Andriamanitra tsy mahasoa anao zany navadika ao ambony ambanany tsy mahasoa ny valiny satria olona hafa io zavatra mahavarena anazy dia ty varena rehefa retirety igny pastora da pastora ihany na de fantoky de pastora ray aman-dreny fa magnoara moa okoatran'izay agnatony dia efizarana ny mahapastora mizara famonjena ny sakramenta sy ny sakramenta ny teny sy ny fisapasoavana dia ingane mba samy andiny teny asika ka manao fieritreretana tsara madio mba ho ampianarany ty ten'Andriamanitra ty isika ampianarany zao epistily zao ka tsy mba havilivily ny fampianarana fa ary tsy manovany ty na manongoa fa izay nampianarany Jesosy izay nandray faindreny avy any ambony mora larina mora lahatra asa amin'ny fitandremana misy antsika niany dia mbola hoana mombanao ty any ada sy tenenina zany izy ada so mba tovipaindrena aizagny ray aman-dreny tsy miteniteny hoe igny tena tsy manao an'izany izy ampaindrena na de olombelona ampaindrena tsy haiko ahoanany hoe ahoanany toromarika am'izany ampaindrena zany ampanajana fa tsy mahasoa na de managny marina azy ianao fa mivigna tahaka ny polepôstolety tena mampalelo an'izy eto ho tahinany egny ten'Andriamanitra ka soa ny tena ampagnantsika tsara pasika satranao dia misatranao tokoa izahay Jesosy eo mity arivariva ity zay mbola ampianarinao ny teninao sy tandro enatra asasara nandany vola makarena tonga eto ary zany dia sy tongatonga ho azy fa fampianarana maro no raisinao nomenao anay ary zany koa ty ariva ity anio dia ny mba hahatonga anay anoana ny mpanomponao fa zany ihany no mahasoanay raha hita lanitra zahay dia matokony fanainao masina zahay Jesosy fa miasa amin'ny zanaky ny fifoazana rehetra ianao ka hatonga azy ho evangelista hatonga azy anoana ny mpanompon'Andriamanitra hatonga azy sy anay naiky fanahy hafa mba ho toy ny virgine Matthieu eo anatreanao raha miseho ianao dia anao zay fofombadinay zay andrainao rahatra andrainay rahatra amin'ny anaran'i Jesosy ihany ka tavasa amen. Isa,
Dunia